Ivatika amin'ny vaovao ny toe-karena isika mandray vahiny ny Viva événement ty ity ny mpahay toe-karena Jean-Jacques Ratsetsan miarabanao toko tonga soa anatin'izao Viva événement zao. Miarabanao dia miaraba ny mpijery ny Viva événement. Ny zavatra ifampiresahana ny antony nanasananao ny resaka hoe tsenam-bola iraisam-pirenena marché interbancaire de devise moa zany nareo anisan'ny mangataka ny anafoanana an'izy io eto Madagasikara. Inona no mety ho antony zay? Inona zany mety lesoka antony satria nareo raha matoa mangataka hoe hofoanana le izy mahita lesoko nareo anatin'le fintantanana toe-karena sy ny sisa. Averiko eto aloha ny vahaolana tolotry ny FMI malagasy na fahefamividy izao no takin'ny malagasy fipetra telo no angatanay foanana ny midina ny flottement na ny hoe marché interbancaire de devise azaka mivolazanao teo didim-panjakana dia mahavita an'izay apetraka ny tabola tsy miovaovana ny système de taux de change fixe didim-panjakana koa dia mahavita an'izay fa rehefa mipetraka ny système de taux de change fixe dia didim-panjakana sisa no afaka mampiakatra sy mampidina ny vola malagasy ny ariary izany ny tranga hatramin'ny taona 4.7 ny etomboan'ny midy talohan'izay système de taux de change fixe tsika ary amin'izao fotoan'izao zany change flottant no apetraky ny midy mahatonga anay angataka ny anafoanana ny midy dia tsotra ampita ny zavatra nisy talohan'ny 4.7 sy aorianany 4.7 talohan'izay zany satria système de taux de change fixe décret hatrany na didim-panjakana hatrany no lalen'ny deuxième république ampianana ny vola malagasy ary afaka nanao décret koa izy nampiakatra ny vola malagasy tonga alohan'ny idiran'ny midy teto tany amin'ny 500 isanjatony ny fianan-danjany ny vola malagasy na 500%. Zay zany any zava-misy taloha rehefa niditra midy tamin'ny 4.7 ka mandrapatonga amintsika miresaka zao ronjato sy 10,000 isanjatony ny fianan'ny sandam-bola malagasy dia mampitaha zany izy ny taux de change fixe 500 isanjatony fotsiny ny midy 10,000 isanjatony samy ianareo mifidy tompoko izy ny tianareo kokoa amin'izay satria io 10,000 isanjatony io no mahatonga ny fahantrany eto Madagasikara. Fanazavana teknika le izy mampahainao moa mpahay toe-karena fa ho an'ny mpijery azonao azavaina amin'izy ireo tokoa hoe ohatritra ny ahoana tokoa le mety ho fiatraikany le hoe fanafoanana ny midy ina tombontsoan'ny Madagasikara zany ho an'ny any amin'ny aron'ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara. Ndasonge dia iverenako foana ampitahiko foana le zavatra nisy talohan'ny 4.7 sy 7 ny fanjakana malagasy no tompony vola malagasy dia rehefa nahazo fanampiana avy any ivelany tsika ny trosa tamin'ny deuxième république anjanona teo amin'ny 10,000 tapitrisa dolara na 5 milliards de dollars nisy io trosa io fa nisy kosa zavatra mivaingana satria tsika ny tompony vola malagasy zay devise azontsika avy amin'ny fanampiana avy any ivelany azo nanaovana zavatra izay mivaingana ny tsy nampandehan'ireo zavatra eo zavatra hafa petrakytsika inona zavatra vitan'ireny dia renyle investissement outrance niteraka an'ireny le éléphant blanc reny fa nisy zavatra be dehibe nitsangana ny lalasoa ny nitsangana mamsoa nitsangana ny géréna nitsangana ny abattoir atao morondava nisy sy ny karazany nisy ireo tsy nisy nandeha ireo resaka fitantanana tsy nety natonga andreo tsy nandeha dia misy stratégie koa nataon'ny deuxième république natonga andreo tsy nandeha fa rehefa tonga kosa ny 4.7 zavatra nataony nitakin'ny midy voalohany lasany ny vola malagasy dikan'izany tsy tompony ny vola malagasy tsony ny fanjakana malagasy fa rehefa mila vola nandoavana zay mahatonga an'le karamany amin'ny staty tsy voaloha rehefa mila vola malagasy dia fomba rosy izy no azon'ny fanjakana azahoana ny vola malagasy io ny fomba voalohany le hitantsika tamin'ny farany taona voalohany taona iny na ovininy le mamoaka BTA na bon du trésor par adjudication mamoaka an'ireny izy tamin'ny le faran'izay 1 million d'ariary ny bon du trésor ray reo banque vahiny reo no mividy azy raha tsy ampy mivola gasy ilay ampelantanany mamorona vola gasy izy na jeu d'écriture comptable crédité ny compte ny fanjakana dia lasa mitrosa ny fanjakana dikan'izany rehefa mamoaka an'ireny BTA reny tsika ka reo banque vahiny reo no hoe lazaina fa hoe mividy azy manao création monétaire izy dia mindrana mivolany amin'ireo banque vahiny na ny midy izay tsy manana azy akory ny fanjakana fa voamorona azy izy zay zany fomba voalohany azahoan'ny fanjakana vola malagasy rehefa tsy manao an'ireny BTA reny ny fanjakana tsy voalohany karama fanjakana dina no nataony miandry le lazaina hoe fanampiana avy any ivelany fa rehefa tonga le fanampiana avy any ivelany atao inona omena ny midy le devise
atakalo ny vola gasy de iny no etin'ny fanjakana antoavana ny karama amin'ny fanjakana ny pasampanjakana ny boursier sy ny sisa sy ny dépense courante ny fanjakana zay no natonga hoe le 10 tapitrisa tamin'ny deuxième république nisy fafana reo trosareo de miforona vetivety tamin'ny inga président Ravalomanana ny ala teo efa lasa 7 tapitrisa $, 7 tapitrisa $, fa tsy nahitana zavatra mivangana ohatrany tamin'ny deuxième république ny antony de tsotra vo azo le vola omena midy de atakalo ny vola gasy dikan'izay misy système d'enrichissement sans cause io raha tenenina amin'ny teny vazaha zany hoe lasa manan-karena amin'ny tsy marina ny banque vahiny zao amintsika satria inona ny zavatra nataony azahoana n'iny devise iny inona ny zavatra nataony ahafahany teny hoe lasa n'iny devise iny dikan'izay hatramin'ny 4.7 ny tetina hatramin'ny 7 tapitrisa $, 7 milliards de $, ny trosan'ny fanjakana malagasy izay manana orinasa Air Madagascar ny anarany manana orinasa Jirama ny anarany tsy nahavitana nanamboatra centrale Jirama iray akory ianao ve afaka mieritreritra an'izany misy fanjakana eo 7 milliards de $, mandalo ambanimasony raha zay ny trosatsika miala teo ingara Valmanana raha 7 milliards de $, tsy tokony renouveler ve ny flotte-ny Hermady vaovao daholy tsy mbola lany ngamba mirenouveler ny flotte-ny Hermady eo amin'ny 500 à 750 millions de $, eo de vita 7 milliards ny trosatsika ny Jirama ve tsy tokony vaovao daholy ny équipement Jirama etsetsatrehatra fa tsy nisy satria nahoana natao ny vidianana vola malagasy ny arovana vola malagasy am'le resaka amidy io pozina be satria nahoana ary efa planina voamboatran-jareo hatrany satria voaniditra teto flottement de nampidirina teny amin'ny université teny amin'ny module ny première année ny université hoe lalàna ny tolotra sinady ny mifeny vola de reo ankizy reo sarotra be mandresy lahatra satria iny ny anarany tany am-pianarana de mifikitra amin'iny le ankizy de potika amin'ny firenena zao hoe 2.7 malagasy mahantra ao amba fadiranovana na 92% en dessous du seuil de pauvreté ny ministre mponina raha vao ny teny voangana hoe tsy 2.7 itsony fa 5.7 no mahantra fadiranovana ao ambanin'ny le lazana hoe fahantrana fadiranovana misy idirany am'le teneninao teo marché interbancaire de devise ve le tsy fisiany hatramin'izao mantsy ny mpamatsy vola rehetra hatramin'izao tsika amin'ny teny zao mbola somary miaotra ihany am'le fa le hoe akoatra le hoe miaotra le fahatongavan'le vola mihitsy ve misy idirany amin'izay so kosa le fanjakana amin'izao no miaotra iroso amin'izay satria raha fanazavanao teo zany tsy maintsy mbola ho ampidirina ao am'le ho atakalo le vola le famatsim-bola io ka zay mantsy mampiteny mihitsy hoe io vola io raha vao tonga de atakalo vola gasy fotsiny de hoy izy ampitondra hoe raiso de ataovy amin'ny anaranareo tompoko fa zatao amin'ny anarany malagasy fa malagasy tsy raha regny izy hoe fa boka sosy boka rehefa miditra amin'ny mpianatra ampidirana mpianatra boka raha vao sanatria misy marary tapoko ao an-trano de voatery mitrosa na boka inanakanina efa tsy misakafo ange le malagasy mbola ampianao ny trosa zay tsitra ny ambliana io ve nefany misy vahaolana tsotra de tsotra averiko indray dito-panjakana mametraka azy foanana ny midy na ny flottement na ny marché interbancaire de devise apetraka ny tabola tsy miovaova de rehefa mipetraka ny tabola tsy miovaova na ny système de taux de change fixe tsy misy afa-tsy dito-panjakana sisa no mampiakatra na mampidina ny vola malagasy za de miteny hoe tsy satria ny deuxième république tsy nahy nytantana na nanao erreur de gestion na erreur ana stratégie mihitsy de hitentsika rehetrarehetra hoe tsy tokony iverina amin'ny système de taux de change fixe satria averiko vo 500% fotsiny na 10% fotsiny ny dévaluation nateraky ny système de taux de change fixe kanefany ny flottement na ny midy 10% ny erreur nataon'ny deuxième république tsara tenenina eto rehefa jerena hoe nanaovana lalaso nanaovana orinasa le izy tsara le izy raha jere mandinika ohatrao ianao fa misy tsy ampy le fandinian-drareo azy satria nahoana ny tena marina hoe raha maka projet anao ka financenao avy any ivelany tokony maleo teo ny projet io mamerina n'le volany indramina raha ataontsika raha hoe miroborobo reo orinasa reo de mbola tsy nety satria nahoana le vola indraminao devise le orinasa nataonao mitodika aty amin'ny malagasy zay tsara de tsara fa saingy vola malagasy no azon'io zany hoe tsy afaka ny amerina le trosa en devise izy
zay zany ny erreur stratégie nataony ny deuxième république fa inona ny tokony nataony ny tokony nataony aloha première étape raha ny orinasa ianao a orinasa manodina ny akoran-javatra teto amintsika mba tsy voakavoa kafe ntsony no amidy any velany fa kafe efa anaty sachet fa zay fotsiny no ataonao a de efa mitombo avy folo eny na avy roapolo eny ny vola vahiny miditra amin'ny kafe ataonao an'izany daholo a ny akoran-javatra mivoaka eto napina tamin'izany de efa napina ny hery Madagasikara satria ny hery Madagasikara koa mampiditra devise de rehefa hitanao amin'izay fotoan'izay hoe reto avy ny secteur na ny orinasa mampiditra devise zao ny devise miditra amiko isa-taona raha mbola hitrosy ianao efa voalohan'ireo a de amin'izay fotoan'izay anao afaka amin'izay a mieritreritra hoe andeha amin'izay anao ny rimamsoa lalasoa zay mitodika aty amin'ny malagasy ny vokatra de amin'izay fotoan'izay izy mandeha fa ny nataony a tonga de any mamsoa sy lalasoa sy ny zerenina nataony a tsy mampiditra devise fa tsy vitany hoe tsy mampiditra devise fa tsisy nandeha reo a le abattoir alazaiko amoron-davy zay a omby ray any nyvonoana atao le omby nanokana anazy de ny apitsy de efa nikatona zay zany le gaspillage nataony deuxième république de hoy hoe tsy satria raha jerenareo zavatra teneko teo tsy miresaka taux de change mihitsy a amin'izay fotoan'izay ny devise budget io nge budget tsy mividina tany velany nge vola io le devise nge tsy mividiny mivarotra eto antsika tompoko dia mahazo devise budget iny anjaratsika amin'izay miteny hoe io budget io ahoana ny fomba ampiakarana an'io azahotsika devise bebe kokoa dia avy eo tsika mitrosa hoe firy ny zakatsika aloha nitrosa de arakaraka iny nitrosana fa tsy tonga de manaonao foana ohatra nataon'ny deuxième république fa nezakazaka izy nezakazaka fotsiny izy azahoanan'le trosa ny loza amina tambo moa de nataontsika tamin'ny niditra amin'ny flottement zay vola tonga tsy afaka nanaovana inona na centrale jiramara tsy voamboatra nefa fa 7 tapitrisa dolara nitrosa niala teo ngiara-valomanana ny antaniko anao ianao ihany teo manazava le izy hoe nisy alesiko nataon'ny république faharoa tao anatin'izay tsenam-boly zay fa nytiako evina hoe ahoana ny fomba ametrahana sy anafoanana n'izay midy zay zany amin'izao satria ohatra mivangina zany lazainao teo le hoe république faharoa tsy naomby ny manafoana mifidy a ny midy a décret nataon'ny président Ravalomanana tamin'ny 4 nametraka ny midy tanteraka décret mpanjakana koa no manala an'io vita vetivety io fa rehefa ny antaniko le fipetra fanampy ny ametrahana anazy ny république faharoa zany zao raha le firesaka ao teo a tsy tany am'le taux de change mihitsy nahitana olana fa tany amina sehatra hafa ka zay ny antaniko anao ahoana ny fomba anafoanana an'le midy amin'izao fotoana zao zany amin'izao zavatra misy iainan'ny toe-karena malagasy zao ka tsisy idirana zay satria ny erreur nataon'ny deuxième république nitrosa nefa tsy nametraka fepetra afahany mandohan'le trosa zany nge raha foanana midy za tsy teny hoe hitrosa ny fantatra fotsiny hoe raha hitrosy zao tsika tsy misy mandeha any amin'ny toe-karena iny fa hividianana vola malagasy fotsiny de za ajanony io ajanony io na rapitsoary décret manajanona midy ny manafoana midy rehefa foana ny midy ny fanjakana malagasy satria misy devise any nge miditra eto fa ny devise tonga de lasa troan'le midy de avoakany ny atao zany amin'izay fotoan'izay a ny fanjakana amin'izay no mitatana ny devise zay misy eo aloha de io le oza hoe gestion na fitatanana rationnel amin'izay no ataonao hoe apetraka aloha priorité de apetraka hoe ahoana ny fomba ampitombona ny devise ampilatanatsika azo atao de za ny proposition eo amin'ny FMI malagasy de hoe ampidiro amin'ny lalam-panorenana mihitsy fa tsy mahazo akoran-javatra intsony tsy mahazo misy akoran-javatra intsony mivoaka eto Madagasikara apetraka any amin'ny constitution mihitsy io ny ina moa ny anatanterahana azy mbola azo asina hoe délai hoe maximum hoe 6 mois 1 an fa ohatra hoe raha anokatra ianao a usine kely manodina kafe zany hoe mitoto kafe mandoro kafe mampiditra azy anaty sachet a arakaraka ny tonnage fotsiny io fa manomboka any amin'ny $20,000 de mety mahavita an'io ianao raha no usine lehibe koa anao mety any amin'ny $500,000 $1 million fa tsy vola be nge io hitatsika nge zany zay nataoko hoe ny paikady rehefa miala midy zay devise kely eo amitsika fanjakana mametraka amin'ny priorité efa maty malagasy ny laitsika nge zao ny laitsika zao fa efa mividy ho an'ny malagasy satria le fahantrana misy eto efa fadiranova le malagasy manapotika ny fitaovam-pamokarany malagasy de ahoana le trosatsika amin'ny hoan'ny velany zany ny trosany velany tsy miova satria ny plan de remboursement efa misy tsy miova iny zany manaraka ny plan iny fotsiny ianao fa za mbola hiteny kosa hoe za raha zany eo mbola inégocier am'ireo FMI banque mondiale hoe raha vola
nampindramina ka nividianana vola malagasy fotsiny angatanay foano fa tonga de fony io daety io satria lasa nampianay tam'izay daholo le izy fa nytiako tenenina hoe ny tampanyvohatra zao mamokatra ny olona ny tampanyvohatra tsisy mividy ny entana dikan'izany a mila karina fahefa-mividy malagasy eny an-tsena Nosy be zao a volana vitsivitsy lasa zay a 4 taonina isan'andro ny PPN lafo teny Nosy be zao tsika miteny zao a 2 taonina sisany lafo dikan'izay manapotika ny fitaovam-pamekarana ny tantsatsika satria nahoana le tantsa mamboly mamokatra tsy misy mividy mivokatra za mahita tantsa zao arkive mihitsy tena hoy za hoe mila maka mesure d'urgence mivarotra tany ny tantsa zao satria tsy velona tsony izy am'le tany nefa izy tsy kamo a mamboly izy a fa lo le vokatra tsisy mividy zany lazaiko hoe 4 taonina taloha isan'andro ny PPN zany a lafin'ny Anosy be zao 2 taonina sisa potika ny fitaovam-pamokarana fa raha zao zany nytoy raha miala amin'ny famokarana sy ny fambolena daholo ny tantsa hoaisitsika anafatra tsika nefa tsisy vidy tsy mila manafatra tsony kory miara-mahatetsika any zany a ny zavatra maika be indrindra ty fanafoanana ny tsenamboly ty a efa hevitra ny voatra tao anatin'ny congrès ny tetezamita raha tsy diso a inona ny fahitanareo anazy hoe tsy nanekeny ny fitondrana am'izao fotoana zao a an'io hevitra io hatramin'izao fotsika miteny zao io tsy afaka aiza le sakana tsy afaka maka ny toerany a za miteny hoe ka zay indrindra mantsy le izy le trosany ny aiany vao ny olona mihaino zany zao hoe ahoana le trosany io no ataoko hoe volonté politique io ny tenako zao nge efa nresaka tamin'ireo FMI ireo a tamin'ny andro force viva za mpanolotsany ekonomika tany a de zany no nalefa niresaka tamin'ny FMI toy zao niresaka tany ohatra vo tonga miresaka amin'ny FMI anao a izy ho avy eo a inona zavatra tiany voalohany fatarina inona ny politika monétaire sy financière anareo force viva de niteneniko izy ny zavatra voalohany nangatahako taminy de io za hoe aza privatisena ho amin'ny bankinay fa nahoana ozy satria ny banque a levier financier amin'ny fanjakana ilainay reo de izy moa ny teny hoe tsisy hevitra ozy izy a lalan'ny rivotra zao a mondialisation tsy afa miala amin'io nareo fa ny olona rehetra mandeha any amin'ny privatisation tsy maintsy privatisernareo ny bankinareo de ozy a taminy tsotra ok raha privatisation ny bankinay a asaivo mody ara my BNP sy ny crédit lyonnais mbola tsy azo le rangany tiako tenenina fa inona mipanavaliny tamiko ianao nga ozy izy anti français toy izy azafady ianao ny raciste ao a fa vo folo seconde ianao zay ny teny hoe privatisation raha tsy diso a banque mpanjakana vazaha reo fa nareo raciste banque mpanjakana gasy asorinareo ampidiranareo fanjakana hafa fa tsy privatisation tonga de boramena le rangaha azafady ozy marina ny teninao je m'excuse vous avez raison mahatonga amin'ny teny zay sy mitantaran'izay reo olo reo tsy se rendre compte tsony hoe connerie ny teneniny satria rehefa tonga aty izy a oui monsieur daholo a na HVM madolo no hitany ary tsy vao zao a oui monsieur sy HVM io efa tamin'ny androny première deuxième république ary azafady somary mariako kely le HVM le hoe enoy vazaha de mangina zay tikan'le HVM io foana zany ny taty a de l'expert manao zay ataony nyresaka taminy efa tam'zany resaka hoe vérité des prix io nareo izy a tsy maintsy manao tsy mahazo manao subvention tsony fanjakana efa tam'zany a fa tamin'ny andro force vive de ozy a taminy zao a ekeko ny teninao fa dy zao faiza aloha ny américaine tsy manao vérité des prix a fa misubventionné ny tambanivoatrany aminy a sy ny secteur aéronautique faizy koa ny européenne fa manao ohatry raiky io misubventionné ny agriculteur any a ny tantsa-pamokatra any aminy a sy ny secteur aéronautique rehefa tsy manao tsony reo a zay nareo vao makaty aminay a miteny ana hoe manao a vérité des prix tsy alohan'zay adiny roa zay ny resaka zay sy le rangaha io any amin'ny farany a zay zao mamoaka dossier miteny hoe omeko meny adaholo ny chiffre macroéconomique à Madagascar satria zany a tam'izay izy hitany hoe misy zavatra olazay na ako de nomeny adaholo hoe zao ny actif fictif amin'ny banque centrale nareo zao ny chiffre tsy mandeha tsony le chiffre fa tamin'ny telopolo taona lasa fa ny tiako tenenina hoe olona manana maso reo olona manana sainy tsika koa manana maso manana sainy fa ny zavatra mitranga eto rehefa tonga ny FMI ranga directeur de cabinet ana ministère taloha no ny tantara tamiko hoe nanao réunion niaraka amin'ny FMI ozy de zao ny zavatra mitranga teo daholo ny staffna cabinet ny staffny ministère maromaro directeur de cabinet sy ny secrétaire général zay ozy to anaty salina misy eo amin'ny 7-10 ny FMI sy ny banque mondiale rola de tonga de hoy za hoe tsy mety satria lasa tonga de vo le saine fotsiny jerenao de mpampianatra sy mpianatra
zao ny zavatra nitrango izy le ranga izy tao anatiny a miteny le malagasy izy izy pean'le FMI valiny miteny le anankiray valiny miteny le anankiray peany valiny nangina ny salina misafy lo le ranga amresaka amiko hoe za tao anatiny atram'izao a mbola tonga saina hoe fa hoana fangaro olo reo ny tena katraka tsika ave tena tena sisy saina mihitsy fa zany ny zavatra nisy tsy zany no tantaran'zany a fa olona directeur de cabinet na ministère anankiray zay nanatrika discussion miaraka am'ireo FMI reo de za koa mitantara ny zavatra nisy izy hoe tsy ny amaron'ny olona ny ilaina fa le olona mila tonga rehefa discuter amin'ny FMI sy banque mondiale ianao manana ny dossier anao a ainao miaro ny dossier io fantatrao daholo ny anatiny a ary tsy manaiky lembenana ianao tsy afaka lembenana zay le fangatana avy any amin'ny am'ireo banque reo na any amin'ny sa aty amitsika samy malagasy aloha ny tokony ifampiresaka indrindra ny fitondrana aty amitsika zany hoe tsika tokony manana ny plan manana ny vahaolana nareo FMI malagasy fe nefa manana an'izay zay manana vahaolana za rehefa miteny hoe vahaolana voalohany zany hoe lakle io foanana midy ampiarina tavola tsy mivaova akarina zato isanjato ny vola malagasy dia ny epitso lasantso io a 18 000 androany lasa 9 000 ahoana mafahako miteny an'izay tsika miteny zao a petraka tsara li satria ny ray litre lasantso zao eo amin'ny 18 000 eo ny 1 euro eo amin'ny 18 000 eo zany hoe 1 euro zany ny lasantso ny ray litre raha misy dito-panjakana miteny hoe ny 1 euro tsy 18 000 tsony fa 9 000 raha pitso varitra 9 000 reo compagnie pétrolière satria raha mbola mivaritra 18 000 izy a varitra 2 euro tsisy fanjakana anaky an'zany zany hoe anatin'ny 24 heures midina tsasany a midina lasantso azo atao tsara mihitsy fa ny vahaolana rehefa avy eo ny fanjakana fotsiny ameko ray ohatra ray ianao manentsika tanjona ara-tsosialy ny fanjakana tsika roa amby tapitrisa folo tapitrisa ny olona mifidy dika zany roa amby folo tapitrisa tsy ampytaona latsaka valo amby folo taona tokony hianatra firy mianatra enina tapitrisa firy mpampianatra eo ray etsy dikan'zany raha raisinao ny enina tapitrisa mianatra sy ny ray etsy mpampianatra enimpolo isaky ny lakilasy ray ny ao amin'ny projet an'ny FMI malagasy zay tsy manaiky telopolo raha betsaka ny ao ampianarana fa raha vo enimpolo tsisy fianarana mandeha amin'ny loniny vo miteny an'izay fotsiny a programme anay anatin'ny 24 heures manokatra poste budgétaire mpampianatra ray etsy mahita an'izany tsika tsy ampytsika naody daholo areo malagasy avy any andafy reo tsy mahita an'izany tsika fa rehefa iteny an'izay tsika hoe zaraina roa lakilasy tsirairay a raha isika hoe enina tapitrisa ny mpianatra ataontsika hoe misy arivo isaky ny école misy farafakeliny zany a enina arivo ny école eto Madagasikara rehefa zaraina roa le klasy hoe enimpolo atao telopolo mila raha pitso maraina ao anatin'ny 24 heures maka décision de hoe mila manamboatra école enina arivo eran'ny Madagasikara ampy maçon am'zany ahita électricien ianao ahita plombier ianao reo olona nefa zao a mitanandro tsy misy asa matinoana na me ohatra ianao am'le resaka solika teo misy vaovao ihany koa tsina ny vaovao-solika ny amin'ny ministère nylaza hoe enjehana amin'ny octobre le vérité de prix na le hoe vidiny tena izy zany ka tsy efa tongotra ve le fotoana fa maninonareo zany no somary mangingina ataoko hoe na de tao anatiny efa trany amin'ny tetezamita ary nefa nitaky izy ty zavatra ity fitondrana nefa hatram'izao manao be mareny eny ka zay nge zay no siorana ny viva ohatra mamesehatra anay a afahanay a maneho hevitra sy mampafantatra ny vahoaka fa misy vahaolanao zay nge tsy eo fitondrany a le izy a tsy maintsy didim-panjakana manao azy zay zany a miresaka amin'ny fanjakana de miteny foana raha manana tsy ny fanenjehana ny etsy amin'ny posara mamaiky manitatra lalana tsy ny mamono akizy ny akatsy mamaiky tsy ny inona daholo ny atao adalana nataony fanjakana tsy ny libéralisation volamena tsika ave fantatra fa mila vola zavatra tokony ataonao zany de maîtrisenao ingana ny volamena andaotsika hikaroka volamena ho amidy azahoana devise tsy zay hoe tokony atao voalohany fa tokony hoe libéraliser zay tahaka mahazo maka aiza misy an'zany zay nataoko hoe le izy a mitodika any amin'ny fanjakana zay misaotra ny vivao a manome sehatra de miteny zay hoe raha nanareo mahita vahaolana tsara noho ny anay 24 heures midina tsasany vidina lasantsa ny anareo zany tapakandro ny anay a midina tsasany any ny vitanay ny anareo midina mihoatra n'le tsasany atao fitopoko fa manampy ary zay de mety rohevitra zay fa raha ohatra kosa nareo tsy mahita vahaolana tsara noho ny anay a andaotsika anao débat national fa zay nge vonina le izy nge fa resaka tsika miteny zao nge misy olona maty any maty ny anoanana misy olona maty any tsy afaka mitsabo teny de mbola iandro 2018 ve tsika voanao an'zany didim-panjakana io tsy afaka miteny akory ny fanjakana hoe misy crise politique eo ka tsy afaka anao an'le izy a afaka maka décret izy
raha manohana ny amin'ny assemblée za mihiny fa tsy hanohana ny assemblée satria reo assemblée reo voafidim-bahoaka raha misy député ao manakana nyity projet ty zay tonga de hiteny any amin'le vahoaka no mifidy azy hoe andana resao ny député nareo inona ny antony nanakana any anyity fa tia adiny samy gasy ty tsy mila vahiny manao an'ity décret gasy décret malagasy nametrakaniko anao fa le dingana aiza le sakany satria tamin'ny tao anatin'ny tetezamita namola volana an'ity ary atolotra n'izay gouvernement sy fitondrana mijoro eo taiza le sakana teny amin'ny anteny miram-pirenena sa ny gouvernement ta sa ny gouvernement tananakana ny tombo gouvernement moa de fantatra fa io filoham-pirenena io gouvernement tananakana ny CST valopolo isan-jato nefa nanaiky gouvernement tany tsy nanaiky satria fandehan'le volavolan-danàna miala amin'ny CST makany amin'ny gouvernement de makany amin'ny député tsy tonga tany amin'ny député ny député efa resy lahatra koa efa nyteny ny tao amin'ny CT hoe rehefa tonga eto io efa hitanay zany ianao ekenay io zany za zany efa nandresy lahatra ny CST efa nandresy lahatra ny CT ny gouvernement zay fitondrana amin'izao fotoana zao no nanakana azy izy ny tokony amaly am'izay fa maninona ny sakanany fa io resaka volonté politique io amiko tsy misy sakana avy any velany io averiko indray za nyresaka tamin'ny FMI za tsy miambo fa za na ny teny hoe zay tsy manaiky an'io zao zay tsy manaiky an'io privatisation io za motsy teo de nataon'le privatisation io privatisation tsara fantatry ny olona fa tsy nisy privatisation sany teto fa nomena fotsiny ny banquetsika satria izy ny takiny ny flottement na ny midy inona zavatra nitranga raha ataotsika hoe maka ohatra fictif le vola vidiny ny société générale amin'ny BFE ataotsika hoe vidiny 50 millions de dollars tonga izy mody mapitry 50 millions de dollars fa nomeny amin'ny fanjakana malagasy ny takalo ariary nio 50 millions io raha tsy ampy ny eo amin'le banque vao vidiny mamorina vola izy na manao jeu d'écriture izy de ameny amin'ny fanjakana ny takalo ariary le 50 milliards de dollars avy eo le 50 millions azafaty 50 millions de dollars io 50 millions de dollars io avy eo azo ny averina fotsiny nomena azy fotsiny banquetsika nomena azy fa tsy nividiny zany reo privatisation santoka reny tsy ampisy olana apilatsaka be ny toe-karena malagasy ve aloha izy zay vao hiakatra misy fotoana elanelana mpitoana kely ianao teo miteny hoe efatra amby ora fa ny fiatraikan'izay any amin'le vahoaka ve tsy atahorana tsy misy atahorana satria nahoana tsika miteny zao tsy afaka mividy sakafo ny olona averiko indray inona zany ny zavatra tranga raha voatonga io fepetra io zao lazaina hoe 2.7 malagasy miaina amin'ny latsaky ny $2 rehefa atao io fepetra io vao hitentsika hoe 2.7 malagasy miaina amin'ny $4 le $2 kely de kely fa raha ataotsika raha iny hoe raiky lao vary isaky ny fianakaviana na isaky ny olona ray misy 7 tapitrisa le olona miaina nahazo an'le $2 kely iny raha raiky lao vary iny lasa mila rapitso de rapitsika mila 7 tapitrisa kilao isan'andro na 19 000 tonnes par jour iny zany tonga de lalam-barotra tapaka ho an-tambanivohatra fa iny nge tsy hivadika vary fa mety afaka hividy voasary kely izy mbola tsy mety be deabe tsy nampary ara-dalàna iny 3 isan'andro am'izay satria efa miteny ngentsika hoe latsaky ny $2 tsy mandray $2 deo le nge olona misy mandray $2.50 misy mandray $2.50 misy mandray $2 misy mandray 10 centimes $, misy mandray $0 reny le mitsindroka sortir reny de rehefa atao ifepetra io le $0 0 ihany le 10 centimes lasa 20 centimes zany hoe mbola kely io tsy ampy fa rehefa avy eo no ataoko hoe manenjika n'le tanjona ara-tsosialy ny fanjakana mitady mpampianatra rahetsy iny fa efa mividy olona tsy miasa lasa anasa fa tsy vitan'izay satria rehefa raisina hoe ny etsasaky malagasy tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny fa analfabety manao tanjona manenjika tanjona ara-sosialy any ny fanjakana de miteny andao ary reo ampianarina manoratra sy mamaky teny reo analfabety reo tsy 1.10 tapitrisa ny olo dehibe fa 1.10 tapitrisa asorona le 9 tapitrisa akizy tsy mianatra zany hoe 5 tapitrisa zany ny olo dehibe analfabety manao campagne d'alphabétisation fanjakana ampianatra andreo manoratra sy manoratra sy mamaky teny mahita mpanofana ianao ny olona 5 tapitrisa tsy mahitsika tsy ampytsika raha hiteny reny fanjakana aveo de rehefa vita iny andao reo ampianarina asa fa tsy mahay asa reo olonao misy atao ampianarina maçon ampianarina manjaitra ampianarina ara-malagasy ampianarina ny asa rehetrarehetra olona 5 tapitrisa izy ahita formateur ianao ahita mpanofana ianao ho an'olona 5 tapitrisa tsy mahita dikan'izay zany ataoko hoe isy surchauffe kely ara ny économie atsika zay tsara be mihitsy eo no eo satria rehefa vita rehefa mipetraka le lakile telo nylazaiko teo le lakile telo reo nge tsy misy ray isanjato ny zavatra fepetra tokony raisiny eto Madagasikara fa reo fotsiny raha vao tsy atao reo tsisy zavatra ninona azo atao
Andri matory Jean-Jacques Ratsetson antaniko anao efa mamaraparantsika ny antaniko anao hoe mety manahoana zany aiza le ifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany raha ohatra tsy ao anatiny zay tsenam-boly zay ohatrany ahoana le fipetra fanampiny miaraka am'le hoe fanafoanana le mity tsy misy fiovahana tompoko satria nahoana satria mivolantsika tsy mitakalo tamin'ny deuxième république ave antsika tsy nisy fifandraisana tamin'ny any ivelany nisy foana ary io tsy atahorana ampitahorana foantsika raha manao an'io reo dia misy embargo tsy misy zany tamin'ny tetezami tamin'ny pirofo ohatrany ahoana ny fanondranana sy ny fanafaranentana ohatra zany fanondranana entana rehefa ivaritra ianao tsisy antany anao firolony tany ariary zay vao meko ny entana ianao raha ividy ianao zany raha anondrana ianao a raha misy olona anondrana la vanille dia ohatra hoe $30 ny kilao vanille eny amin'ny tsena be ny vanille rehefa tonga le olona miteny za manana vanille $30 ny amidanako azy tsy antany mihitsy le mpividy aloha hoe firy aloha ny tany vola malagasy raha zany tsy vidiko ny dollar ny vanillenao fa rehefa $30 io dia manaiky le olo ividy azy $30 dia vidiny iny tsisy miresaka ny tabola malagasy tsisy mahafantara ny ariary vao miala eto Madagasikara tsika tsy miova ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ary io tsy misy embargo satria averiko ny tetezamita nge tsy d'accord zareo ny laviny io ary rehefa nanda izy no miteny fa tsy misy olona teto nitatika tsy ho d'accord ony izy na izy mihitsy no niteny hoe tsy makasitraka ny tetezamity izy inona nataony nanao embargo izy tsy afaka mividy solotanytsika tsy afaka mivarotra lavanilitsika afaka tsika inona ny azony atao fotsiny tsy name izy na $1 nandritry ny transition 10 taona mbola tsy nameko izy zoro taona naninontsika tsy afaka mifandraraha amin'ny any ivelany afaka foantsika tsisy olana io averiko indray rehefa ny fanjakana avy mitatana ny devise mihitsy eo amintsika zavara ataon'ny fanjakana voalohany ahoana ny ampitobona ny devise io tsy mamoaka akoranjava raha tsony eto Madagasikara raha nareo resaka sherita sy ny retrarehetra nge tokony zany ny anaovana azy tokony eto reo ny ahodina aloha zay vao avoaka mba isin'ny ny asa eto toerana isin'ny valeur ajoutée idirany recette bebe kokoa fa mahatonga ny FMI malagasy am'izao fotoana mbola tsy miresaka an'io hoe 1% mba ataovy 5% na ataovy 10% na 50% no atsika amin'ny sherita rehefa vao tonga le devise dia ho alain'ny mity atakalo ny vola gasy ino no asotsika tsy avy tany ininona omeko minitra vitsivitsy ngamby ianao ndray matoa Jean-Jacques Ratsetson anazavany farafarany amitana n'izay zavatra fampiresantsika teto ny amitinako an'izay dia tsotra ny vahaolana eto Madagasikara mame aina aingana ary anajanonana ny fanapotehana ny fitaovampamokarana eto Madagasikara dia fepetra telo tsotra fepetra no atolotra fa tsy fampanantenana pokaty fepetra voalohany afoanana ny midina ny frottement marché interbancaire de devise apetraka ny tabola tsy miovovana système de taux de change fixe dia akarina zato isanjato ny aloha ny vola malagasy zay aloha natao dia rehefa aveo manao an'le nilazaiko teo hoe manenjika ny tanjona ara-tsosialy ny fanjakana am'izay fotoanzay satria am'izay fotoanzay ianao rehefa tsy aotsony midy ianao no tompony vola malagasy tsy mila mividy an'ny vola malagasy any amin'ny midy tsony ianao tsy misy olona vidiananao ianao am'izay no mitatana azy dia ianao zany afaka tsara miasa amin'ny vola malagasy eto Madagasikara nge tsy misy devise mandeha nge eto tsy misy dollar tsy misy euro ny vola mandeha eto Madagasikara tsy misy tsy vola malagasy ahoana ny tsy avitantsika zavatra nefa le olona tsisy miasa tsy alasa daholy anjara ny fanjakana zany manentana azy dia ny privé manaraka ao ambadika makasitraka anao indrindra dia matoa Jean-Jacques Ratsetson anaiky ny vahiny tao anatin'izao viva événement zao izy moa izay nitondra fanazavana misimisy kokoa momba ny antony tokony hanafoanana izay marché interbancaire de devise zay sy ny tombontsoa ho azony mety ho azony Madagasikara raha toa ka hirosona tokoa izay fanafoanana ny tsenam-bola iraisam-pirenena izay sento vetivety ao anatin'reto dokam-barotra reto aloha isika milohan'ny hanohizana ny fampahalalam-baovao